ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miraba atsika revako malala tratry ity talata faharoa amby roapolo ny volana febroary ity ampitomboana amintsika mandrakiliva ny fahasoavan'i Jesosy. Ny valahatra mofinaina antsika ny revako dia ny filasan-tsaramasina araka ny marika toko 120 marika toko 120 ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny andiny fahadimy amby roapolo fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary noho ny maraina raha nandalo izy dia hita ny fahefanalazo hatramin'ny fakan'ilay aviavy. Ary Petera nahatsiaka nanao taminy hoe Rabi io, ino fa efa malazo lay aviavy nozononao. Ary Jesosy namaka nanao taminy hoe manana finoanan'Andriamanitra, lazaiko aminareo marina tokoa. Nazovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindraka mianjerahana tendrombohitra ka tsy anana ao ampony fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony zany. Ko lazaiko aminareo na inona toronareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa nandray anareo dia ho azonareo zany. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona ananareo alahelo dia mamelany ny elo mba hahavelan'iray anareo zay ny an-danitra kosa ny elokareo. Ny ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tantara tsy dia vahiny amin'ny sofintsika loatra rehefa ity marika toko 120 ity. Tantara mampatsiaro antsika ny fiakaran'i Jesosy tany Jerosalema ary nandalovany tamina toerana anankiray izay misy aviavy mandravina, aviavy velona ka efa tsy mbola fotoana famoazany taona ny aviavy zay taon'izay, zay fotoan'izay ny filazan'ny marika azy dia nandalo ity aviavy Jesosy ka tsy nahita voany dia hoy Jesosy tamin'ilay aviavy, aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay. Andiny 520 amin'ny marika toko 120. Dia ny ampitsoniny ny maraina nandalo ilay aviavy Petera mbanina Jesosy dia hoy Petera tamin'i Jesosy hoe ary tomaina le aviavy nozononao. Havako ity tantara ity zany dia tsy hoe fahagagana ho amin'ny fahagagana fotsiny ihany. Fahagagana tsy misy heviny io raha ohatra ka jerena amin'ny hoe mahafahagagana azy, tsisy dikany. Raha jerena mahafahagagana azy fotsiny satria tsisy tombontsoa mihitsy lay fahagagana nataon'i Jesosy. Manimba fahagagana manimba zavatra raha ohatra ka jerena satria manozona ilay aviavy. Fa satria tsy fahagagana izy ity fa ataontsika hoe famantarana na ny marimarina kokoa fanazavan-kevitra, fampianarana, fanoharana ny tena malaza azy ary. Fampianarana, fanoharana izy ity. Satria fanoharana izy dia misy hevim-panahy manokana zany fa tsy lay tena heviny hita maso eo ny tena zava-dehibe. Tsy lay aviavy maina na malazo ino ny tena zava-dehibe fa lay zay mahafampianarana azy, mahafamantarana azy na mahafanoharana azy no tiana lazainy dia lay votoatiny lay hevim-panahy ampitay. Jeresaka andininy fa 520 Jesosy namalika nanao hoe aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay. Jesosy mitodika amin'ny hazo amin'ilay aviavy zany. Raha ohatra ka ny fomba fitenin'i Jesosy dia tsy mitodika amina zavatra mihitsy izy. Fomba fiteny tsy mitodika amina zavatra, tsy miteny amin'ny zavatra zany fa toy miteny amin'ny olona. Dika zany Jesosy raha mitodika any amin'ilay aviavy dia tsy mitodika amin'ilay aviavy loatra le fomba fiteniny fa mitodika amina olona. Dika zany ilay aviavy dia maneho olona na famantarana milaza olona na maneho rafitra koa institution na maneho olona fa tsy dia tena lay zavatra loatra. Tsy fomba fiteniny amina zavatra loatra ny fomba fitenin'i Jesosy eto fa miresaka amina olona izy na dia aviavy ary neo, miresaka amina rafitra izy na dia aviavy azy neo anoloany. No zany dia zao tsy fahagagana amin'ny fahagagana fotsiny ny toeparatana atsika ity fa fampiarana, fa fanoharana. Ary satria fanoharana revako malala dia inona lay aviavy. Raha toa ka tsarahina amin'ny toko 120 manontolo dia hazava tsara amintsika. Ny voalohany indrindra dia lay aviavy dia manondro ilay tempolo tao Jerosalema. Jereo tsara ilay tantara. Jesosy niditra tao amin'ny tempolo tao Jerosalema.
ary rehefa niditra tao amin'ny tempolo tao jerosalema izy manomboka ny 510 de niditra tao ankianjan'ny tempoly de tsy nahita na inona tao amin'ny tempoly afa-tsy mpivarotra nanjera latabatry ny mpianatra izy latabatry ny mpanakaly voly izy sy ny sisa rehetra zany hoe lay aviavy zany de tsy afa-tsy akory fa maneho ny sarin'lay tempoly tao jerosalema mandravina de mandravina tempoly tsara tare vita amin'ny vato ao anatiny de misy fitopy-vavahana mirehidrehitra misy fomba na rita isan-karazany voaja araka ny tokony ho izy amin'ny tsiprieny mihitsy zany fandamina-pivavahany zany ny seremonia ny liturjia isan-karazany de tena mazava tsara mandravina de mandravina ilay aviavy saingy tsy misy na inona tsy mitondra na inona ho an'ireo zay manodidina azy tsy mitondra na inona ho an'ireo zay manodidina azy sarin'lay tempoly tao jerosalema mamelatra de mamelatra ho tsika teo ary tsy tokony adorotsika fa Jesoa hiakatra ho an'i Jerosalema hiatrika ny famonjena ny olombelona hiatrika ny fahafatesany hiatrika la herinandro farany ny herinandro masina de mbi ao amin'ny tempoly nefa tsy nahita na inona tao amin'ny tempoly ary de natonga ny Jesoa ny teny manao hoe ndraiky io manao ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra fa ianareo kosa azy de manao azy ho juify eren'ny jiolahy juify eren'ny jiolahy izy satria aviavy tsy mamoa ny avako malala mety ho aviavy tsy mamoa daholo ny olona rehetra raha ity fampianaran'i Jesoa ty mety ho aviavy tsy mamoa daholo ny olona rehetra ny avako malala rehefa endriky ivelany ilay fivavahana rehefa endriky ivelany fotsiny any ilay fanompona endriky ivelany any ilay finoana ary zay natonga ny Jesoa diso fanantenana tao amin'ny tempoly tao Jerosalema tempoly zay eritreretana sy ny andrandrana famonjena ny andrandrana fiainam-panahy ny andrandrana fampahirezana nefa lay tempoly tao Jerosalema de tsy nahitana na inona afa-tsy business ary tsy tokony aronotsika fa tamin'ny fotoan'andro natonga ny Jesoa nanjera ny latabatry ny mpanakaly vola de fatatsika rehetra fa rehefa makao amin'ny tempoly dia makao amin'ny tempoly tao Jerosalema dia ka manao fanatitra dia fanatitra vola ohatra dia tsy azo ampiasaina ny vola romanina reny denari sy ny namany rehetra reny dia tsy azo nampiasaina mihitsy tsy nahazo niditra ny tempoly akory satria vola romanina mantsy dia vola maloto volan'ny mpanompo sampy indridridrindrindra amin'ny vola romanina de misy sarin'ny amperora zay ivavahana zay natonga ny Jesoa rehefa nandray denari dia hita teo ny sarin'ny kaisara toy izy manao hoe aloavo an kaisara azy an kaisara satria ny denari de misy ilay buste na lay sary tapaka ambony amin'ny lohany amin'ny vatan'ny kaisara iny de ivavahana iny ary ny ao ambadika dia ndrandray tempoly tsampy tempoly nalay Andriamanitra sampy mety ho sarin'ny tempolin'ny Zeus na sarin'ny tempolin'ny Apollon na tak'izany mety ho hitanao amin'ny vola romanina noho zany dia vola maloto rabaky teny mihitsy tamin'ny jiosy izy tsy hoe satria volan'ny romanina ihany fa satria misy sarin'ny amperora zay ivavahana ary ndrandray raha misy sarin'ny tempoly tsapy zay nivavahana noho zany de tsy niditra mihitsy tao amin'ny tempoly ny vola romanina fa ny vola jiosy ihany zay fampiasa ao amin'ny tempoly no natao vola jiosy zay fampiasa tao amin'ny tempoly ary dia ireny vola jiosy sekely sy ny namany reny aza reny no nafampiasana de inona natao lay vola romanina iny zany atakalo satria rehefa miasa ny olona andavanandro de vola romanina no azony ataovy hoe devise ny azony zany dia rehefa mahazo devise izy zay le vola romanina de iny nefa tsy azo entinao am-piangonana amin'ny tempoly dia atakalo lay vola fampiasan'ny jiosy andavanandro dia ny mitranga de zao lafo vidy ilay vola jiosy lasa avo be ny santany tsy tahaka ny santany mahazatra raha ohatra ka eny amin'ny santany andavanandro izy ohatra ivaiva ihany fa rehefa tonga amin'ny tempoly izy de misy mpanararoatra satria efa fohy ny fotoana milahatra ny olona mainka anao raky mainka anao fanatitra sy ny sisa rehetra dia akarina reto mpanakaly vola ny sandan'lay vola jiosy mitaha am'lay vola romanina io le mpanakaly vola
lay mpanakary vola zany de zao ireo mpanararoatra ireo hoe ny olona andehiditra eo amy tempolo ka mila vola jiosy fa tsy manana vola jiosy satria eo amy tempolo ihany misy azy dia le vola romanina nanana ny olona vany tsy miditra eo amy tempolo nefa le vola romanina de atakalo ambaravarana eo de lasa avo be ny santany de inona atezitra an' Jesoa hoe lasa toerana fitadiavana sasany vola ilay tempolo tao Jerosalema lasa mihoatra lavitra noho ny santany tokony ho izy ny vidin'lay vola romana dia nazerany Jesoa lay natabatra ireo mpanakaly vola Jesoa tezitra ary eto amin'ny tantara ty any Jesoa no asehon'ny filazantsara fa tezitra Jesoa tezitra fahatezerana masina tezitra noho ny tsy rariny tezitra noho ny tsy fahamarinana ao amy toerana zay iandrasana fahamarinana ao amy toerana zay iandrasana famelan-keloka zay mahatonga mamarina ny 5:20 hoe mamelany elony mba havelany renareo zay any an-danitra ny elokareo toerana zay iandrasan'ny olona fedanana toerana zay iandrasana fahatonitsaina nefa tsy zay ny hitan'ny Jesoa to amy tempoly dia noariny am'lay aviavy mamelana be ravina va tsy mamoa hotsika manao hoe tsy afa-tsy akory io fa ilay rafi-piarahamonina jiosy mamelatra de mamelatra ilay fiangonana jiosy mivelatra de mivelatra lay ny tempolo jiosy mivelatra de mivelatra tahak'ilay aviavy fantatra miezinezina saingy zao tsisy na inona tena anazy ry havako malala mila madinitena isika ry havako mila madinitena isika satria ny fivavahana dia tsy de la endriky ivelany ihany akory zava-dehibe ny endriky ivelany fa zao tsy zay ihany fivavahana move raha mandalo eo amitsika Jesoa fijereny Jesoa fiainatsika ve raha manompo ny masotsika Jesoa raha manompo ny misy zavatra andrasan'ny tompo amitsika de hitany eo amitsika ve za fa ohatsika manao hoe ny FDB voalohany zay asehony marika eto dia mampita ilay tempoly ilay rafitra fivavahana jiosy amin'ny lay aviavy tsy mamoa fa ny faharoavako malala de zao lay aviavy tsy mamoa koa de mety olona anankiray mety ho iza mety ho enao mety ho tsika tsiray avy ity aviavy tsy mamoa ty mety isika mihitsy ity mivelatra de mivelatra ity ratazany ity ivelany fiainam-panahy mivelatra ty ivelany atyny mety ho fihetsiketsehana maro isan-karazany amy lafiny ara-panahy fa nefa tsy mitondra na inona tsy misy na inona azo atenay ary hoy ny filazany marika azy manao hoe tsy mbola fotoam-pamoazan'ny aviavy mazava ho azy zay vao mainka ny maneho ny mahafamantarana azy ny mahafanoarana azy Jesoa mandalo eo am'lay fotoana tsy fotoana fisin'ny aviavy mbola tsy mamoa ny aviavy de mety eritreretika hoe Jesoa koa mila vanina ahoana moa no fotoana tsy famoazan'ny aviavy ve de terenao isy aviavy izy tsy ry havako malala tsy mila vaniny Jesoa satria hotsika hoe sary lay aviavy maneho atsika izasy anao lay aviavy ny zany de zao indraindray ny aviavy indraindray tsika mamoa am'izay tsika moazana zany hoe ny aviavy de zao mamoa am'izay everin'lay aviavy fa fotoanany fa ny mpino ry havako malala tsy mamoa am'izay tsika moazana fa mamoa amin'ny fotoana ilan'Andriamanitra atsika zay ny mahasary azy tsy itsika zany no mibaiko ny fotoana amoazantsika raha itsika mieritreritra zay manao hoe zay ihany no mibaiko ny fotoana tiako amoazana fa raha ohatra ka mamoa amin'ny fotoana tiana ho amoazana ianao dia tsy aviavy tsara aviavy tsy mamoa ihany ity aviavy ty nge mety mamoa fa mamoa amin'ny fotoam-pamoazana ihany zany hoe zay tian'le aviavy amoazana ihany no amoazana amin'ny fotoana tiany amoazana hoe eto any mamoa de eto azany mamoa eto tsy mamoa de eto kosa tsy amoa fa tsy zay nefa ny fiainan'ny mpino ny fiainan'ny mpino tsy hoe isika ny tompon'ny fotoana amoazana fa amin'ny fotoana tena ilan'ny fiarahamonina ny votsika vo eo amitsika ny tokony amoazantsika zay mahasary ity aviavy ity Jesoa zany miandro vo amin'ny fotoana izay tsy andrasantsika azy akory azy amin'ny fotoana zay tsy eritreretintsika amoazana de Jesoa miandro vo amitsika ry havako malala zany ny fiainan'ny mpino raha ohatra ka zay tiatsika ihany no tiavintsika
de aviavy tsy mamoatsika raha izay tokony ataontsika ihany no ataontsika de aviavy tsy mamoatsika fa ny andrasan'ny tompo amintsika de zao amin'ny fotoana rehetra mihitsy tsika de mamory avako malala zay no aviavy andrasan'ny tompo eo tsy hoe za misokajin'olona ohatr' zao ihany any mahavita na hoe mbola tezitra be aloha amin'iny de za tsy hanao mihitsy misy olona tonga midodidody eo aminao mila vonjy toy anao manao hoe tena mbola tsy fotoanany zao hoe aleo aloha amin'ny herinandro aleo aloha amin'ny tapabolana de mitovy zay le aviavy tsy mamory avako malala raha ianao miteny hoe na fiangonana mila anao ny tompo mila anao hoe zao any mila anao iraha ikapanaoviko zavatra am'ty andraikitra ty zao ianao ny ilaina de anao miteny tena mbola tsy manam-potoana aloha zao fa mbola tsy fotoanako zao aleo aloha afaka tapabolana aleo aloha iandry kely de aviavy tsy mamory ianao satria ianao zany no tompony fotoana moaza anao de aviavy tsy mamory mitovy am'ty aviavy ty any mandravina fotsiny any fa tsy mamory fa ny tian'ny tompo de zao mamoy isika amin'ny fotoana rehetra zay ilan'ny olona antsika amin'ny fotoana rehetra zay ilan'andriamanitra atsika amoaza atsika de misy vohitsika na atoandro na alina io na rovina na rovina io zay mahatonga amin'ny paoly miteny hoe na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mety ho mafy be izay fietrantsika ahoana koa ary de so mila vaniny na hoana no tereny fotsiny amory avako malala lay aviavy kanefa zay ny fiaina kristianina satria lay aviavy de isika zany isika pino de ny fiainantsika fiainana amin'ny famatotra amin'andriamanitra dia mamoy isan'andro isika zany tsy hoe mampoelana hoe za isa-taona ihany na isaky ny 2 taona ihany vao mamona za isaky mivoka dehibe ihany vao miangona na isaky ny misy maty ihany vao miangona na isaky ny mariazy ihany vao miangona na isaky ny farany volana ihany vao manao rakitra na ohatrany sanatria ohatrany ny silamo manao isaky ny zoma ihany mangataka vao tonga eto amiko vao manome anareo mpangataka rehefa latsinainy tsy misy talata tsy misy alarobia tsy misy fa zoma ihany vao manome tsy zany revako malala ny fiainan'ny mpino ny fiainan'ny mpino tsy ritina seremonia ohatra zany hoe zavatra atao tsenjery zavatra mekanika sanatria ohatra zany tsy zany ny fiainan'ny mpino ny fiainan'ny mpino tsy misy kajo ohatra zany hoe andraso kely aloha fa mbola tsy manam-potoana afaka 2 taona vao anao katekomena afaka 3 taona vao anao dekona andraso aloha vita kely ty mandaty izy zay ndray vao anao andraso aloha fa mbola misy zavatra kely ataoko kely de rehefa manadalaka kely ndray vao miverina andraso aloha fa ohatrany somary teritety kely ka mbola tsy afaka miangona aloha zao fa rehefa mba milamindamina kely tsiry avako malala aviavy tsy mambo raha vo ianao no mamaritra ny fotoana amoazanao dia tsy mamoy ianao zay satria amin'ny fotoana izay amoazanao io tsy eo Jesoa efa mety amin'ny fotoana amoazanao iny mety efa maty le olona mila an'le voa ange mety efa tsy ilaina ntsony ange le voa efa nandalo teo Jesoa amin'iny fotoana iny izy nono ianao mamoa efa tsy mandalo ntsony izy efa tsisy ilana an'ilay voa ntsony rehefa malala zay ny mahatonga ny soratra masina hoy Paoly manao hoe ararao ty ny andro azo anaova-tsoa ararao ty de ny mbola mandalo aminao Jesoa aoka ianao amo mandrakariva ny tempolo tao Jerosalema angery avako malala nanana ny fotoana famoazany fa tsy hoe tsy namoa izy fa namoa izy amin'ny fotoana asa fotoana ny Paska fotoana ny fetim-bokatra de mamoa ihany le tempolo tao Jerosalema saingy zao mamoa amin'ny fotoana tsy ilana azy mamoa amin'ny fotoana tsisy olona mila azy mamoa amin'ny fotoana izay tsy andrasana azy fa ny andrasan'ny olona de zao amin'ny fotoana izay mampangetaetan'ny olona mampanona ny olona amin'iny fotoana iny ny tena andrasan'ny olona lay voa avy aminao sy lay voa avy amin'ilay tempolo indrisy anefa fa zao tsy nisy zany rehefa malala ny olona petraky ty zany de zao ity tantary ty fanoarany ty de zao aoka ianao amo aoka isy voentinao amin'ny fotoana rehetra zay andrasan'ny olona anao zay fotsiny ihany io fanoarana io aza eritreretina aza ferana manao hoe za eto any avao manome za eto any avao mivavaka za eto any avao manompo za eto any avao mizara za eto any avao anao an'ity za malalaka tsy zany raha izay rehavako malala de tsy mamoa ianao rehavako malala engany isika tsy mpampiandry an'Andriamanitra engany Andriamanitra raha tonga mamangenao engany amin'ny fotoana rehetra zay ijeren'Andriamanitra anao de vonina lalandavy anao amevo fa ny faharoa rehavako malala zay asehony ity faharoa lehibe zany
hotsika hoe fanoarana maneho olona anakiray na maneho lay tempoly ity aviavy ity fa ny faharoa malala de zao faharoa lehibe de zao finoana momba ny finoana. Inona ny voandrasana ny finoana, inona ny tsy hita ry havako malala ny finoana ny tsy hita tao amin'ny tempoly tao Jerosalema. Zava-dehibe ry havako malala lay fanoarana zany dia nakany Jesosy lesona momba ny tokony amoaza antsika amin'ny fotoana rehetra, ny tokony mianomeza antsika voa amin'ny fotoana rehetra araka ny tao amin'ny jaona 1:10 ny sampan'izay tsy mamoa de tsy maintsy tapahana momba ny fanaovana momba voaloboka. Fa izao ry havako malala zava-dehibe koa ny ananantsika finoana, zava-dehibe ny finoana eo amintsika, voandrasana eo amintsika koa ny finoana. Move misy finoana isika, betsaka ry havako malala ny mivavaka, betsaka ny mangataka saingy tsisy finoana, betsaka ny mivavaka sy ranom-bavaka natao tao anatin'ny tempoly tao Jerosalema, sorona maro isan-karazana natao tao Jerosalema, analin'ny litatra ny ra natao sorona tao Jerosalema, saingy zao tsy namokatra ihany izy satria ry havako malala tsy ampy finoana, tsy ampy finoana. Betsaka ny olona mangataka zavatra amin'Andriamanitra fa tsy mino akory fa mamaly vavaka azy Andriamanitra. Betsaka ny olona mitalao amin'Andriamanitra fa tsy mino akory fa tia azy Andriamanitra. Betsaka ny olona mitondra ny enta mavesatra ny eo amin'Andriamanitra fa tsy resy lahatra akory fa hitan'Andriamanitra izy. Ry havako malala tsy misaraka ny vavaka sy ny finoana, tsy ampy ny vavaka tsy arahana finoana. Zay no mahatonga ny tompo eto manafatra manao hoe na inona ny tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo de mino fa efa nandray anareo. Ry havako malala zava-dehibe ara ny mivavaka fa lehibe lavitra noho zany ny finoana fa mamaly vavaka Andriamanitra. Tsy anjery ry havako malala ny vavaka, ny vavaka de fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ny zava-dehibe de ny finoanao. Zay mahatonga ny Jesosy isaky ny misy olona tonga mangataka aminy de ny fanontaniany mandrakariva hoe mino va ianao, mahatoko va ianao. Tsy lay vavaka zany ny tena ataontsika hoe zava-dehibe, eo zay zava-dehibe satria manavatra an'izay Jesosy, fa ao ve le finoana, ao mipetraka tsara ve le finoana, ao araka ny tokony ho izy ve le finoana. Ry havako malala manavatra anao ary eto Jesosy, aviavy mamoa amin'ny fotoana rehetra ianao rehefa ao aminao ny finoana. Tsy lay vavaka tsara lahatra zay zava-dehibe tokoa iny, fa izao tsy lay vavaka tsara lahatra ihany fa lay finoana sy fahatokidran'Andriamanitra ao anatinao mipetraka arak'izay andrasan'ny tompo azy ve ny finoana. Ary io natonga ny Jesosy nyteny ry maka manao hoe raha miveriny aty ambonin'ny tany ny zanak'olona moa hita finoana ve izy, moa ho hitany aty ve ny finoana. Afaka malala eto mpamanganana zao mofinaina izao de mampahery anao azy. Aoka ianao avo amovo miendrika ny fibebahana, aoka ianao ho aviavy mamoa isanandro ka zay rehetra asain'ny tompo ataonao isanandro de ataonao amin'ny fitiavana. Izay rehetra asain'ny tompo tanterahinao isanandro na isan'ora de ataonao amin'ny fifaliana. Tsy ampiandrasinao Andriamanitra. Ny fotoana andalovan'ny tompo eo aminao ao dia tsy ampoizinao, tsy fantatrao, tsy fantatrao ny fotoana ilan'ny tompo voa eo aminao, mety ho rehefa aveo, mety ho rapitso, tsy fantatra zay andalovany eo aminao na zay asa andrasany aminao rapitso sy ravaka pitso, izy ihany ny mahalala. Fa izao mivonona amo ary inona lay vory havako malala, asehoy ny finoanao, ny fahatokinao an'Andriamanitra, ny fitiavana any anatinao. Zany ny voandrasan'Andriamanitra ry havako malala. Aoka ry havako malala anam-pinoana ianao, sahy mangataka amin'ny tompo fa melony zavatra rehetra meteza ho ampiasain'ny tompo amo, sahy mangata-javatra, sahy miandry zavatra amin'Andriamanitra fa melo zany rehetra zany. Vonoina aloha amo, mivonona ino, mivonona iankina amin'Andriamanitra. Dia ho tanteraka aminao zao tenin'i Jesosy zao hoe na inona tonononareo mivavahana sy angatahanareo dia ho azonareo zany. Mivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa mandrakariva adininay fa isanandro ianao no miandro voa eo aminay. Ndray tokoa zay tompo de feranay
am'izay tianay ny fanomponanao, izay no mitantana ny vo tianay omena, izay no mitantana ny vo ny fotoana amoazanay, izay no mamaritra ny fotoana tiana ihany-pona, izay no mamaritra ny fotoana tiana ihany-mezana, izay no mamaritra ny fotoana tiana ihany-loratena fa tsy anao. Ary amin'ny fotoana andalovanao eo aminay aza de tsisy nininona tolotra ianao akory. Tompo atao am'izay mba ho avy mamo, atao vitanao amin'ny fotoana rehetra andalovanao zay tsy ampozinay, amin'ny fotoana rehetra zay ilanao anay de ahitanao vokatra izahay. Tsy mahay manao zany zay Tompo raha tsy miaraka aminay ianao, raha tsy ampitoerinao ty anatinay ny finoana sy ny fahatokinanao. Tompo ataovy miorina amin'ny finoana zahay, tazomizay mba ho avy mamo. Raha misaraka aminao zahay tsy mahay manao na inona na inona, de ampahirezy zay Tompo mba hitoetra tsara amin'ny finoana sy ny fahatokinanao Andriamanitra. De mivavak'izay Tompo ho an'ny finoana isan'andro ao anatin'izao vanim-potoana sarotra andalovana fizaham-toetra eto amin'izao tontolo zao, zao vanim-potoana farany zao, de mampahirezy anay Jesoa hifikitra aminao hatrany. Terizo ny finoanay, terizo ny ankohonanay, terizo ny zanakay, terizo ny fianakavinay, mba hamo ary ho fifalinao ny mahita ny vokatra tsara, de ny finoana, ny fitiavana, ny fifaliana eo amin'ny fiainanay isan'andro. Jereo ny tanindrazanay, jereo zao tontolo zao vangio, izao tontolo zao, jereo reo korotana maro isan-karazany mitranga etsero eto ambonin'ny tany Tompo. Meteza ampiavana ianao, ny ady trano, ny fifandroritana mitranga etsero, de mivavak'izay mba hisin'ny fandriampahalemana eto ambonin'ny tany, mba hahafahan'ny fiangonanao mitory ny filazantsara, mba hahafahan'ny mpanomponao miasa na andro na alina amin'ny fitoriana ny filazantsara. Atsaharo ny ady, atsaharo ny fifampiandanina, atsiaro Tompo. Meteza mangy izao tontolo zao ianao, hitondra fiadanana. De ampahirezo ny fiangonanao amin'ny fitoriana filazantsara, hamasino ny fiangonana velona andry iorenan'ny fahamarinanao. Ao aminao Jesosy Kristy mpamonjy ary, nanolorana ny tenanay sy ankatahanay zalombalom-bavaka izany, misaotra Tompo tianay. Amen.